fifidianana 3 ahinao mafy ny doublon hoy ny firaisamonim-pirenena roy. Miantso vonjy ny mponina ny kongo tratry ny mosary ny ankabeazan'ny olona dia mba 7 maty ny anoanana. Vary no atsaraina na rietuve natao hitsinjovana ny olona diabetika. Tomboky lahy sy tomboky vavy amin'ny kafaliana trano no entiko arabananao amin'ny ity takarivany alatsinainy fahafito ny volana novambra ny taona 2024 ity. Tonga soa anatin'ny pejy fampalalamba vao ny MBS manolotra ny araba ary tomboky lahy sy tomboky vavy. Araka ny efa natsiditsika tao anatin'ny lohatenim-baovao teo ary dia ny pejy ny fanisana avy hatrany no hanomboantsika ny fampalalamba vao. Tsy ara-dalàna ny fanoliana ny sefokotany amin'ny fanisana ny mpifidy, mila averina ho tompon-draharaha amin'ny fifidianana ny fiarahamonim-pirenena, fikambanana ary antoko politika. Manenjikisa fotsiny no ataon'ny CENI amin'ny fanavaozana tanteraka ny lisitry ny mpifidy ankehitriny, hoy ny nambarana avy eo anivon'ny firaisamonim-pirenena roy Androany Atrany. Ahina iamafy ny doublon amin'ny fifidianana manaraka io, hoy Atrany ny fanazavana. Fanadiadiny Charmano Menjanahary sy Manorandre Malala. Raha ny lalam-pifidianana ny atrehana ny fifidianana ho filoham-pirenena ny taona 2024 dia tompon-draharaha fa tsy mitazana fotsiny ireo fikambanana tsy miankina na ireo ONG, ireo firaisamonim-pirenena ary ireo antoko politika. Niova io lalana io nanomboka ny taona 2024 ka lasa nijanona ho mpanara-maso fotsiny andry ireo solotena ny antoko politika, fiarahamonim-pirenena ary fikambanana tsy miankina mikirakira ny fifidianana voalazan'ny lalàna 2024 tsipika 8 tamin'ny voalohany ny volana May 2024. Ankoatr'izay dia tokony andraikitra tokony hitarika ny fanisana ny mpifidy ireo sefokotany. Amin'izao fotoan'izao anefa dia nesorina tsy ho mpikambana eo anivon'ny voamerana ny CLR ny ankamaroany ireo lehibe pokotany. Tsy ara-dalàna izany rehetra izany ary mamofona alabato sahady. Rehefa niona tamin'ny CENI zay dia nametraka hoe rehefa anao an'ilay ataontsika hoe validation anivon'ny fokotany anankiray dia mba hanana an'ilay ataontsika hoe lista ho tena ho ara-dalàna zany na ataontsika hoe fiable ao anivon'ny toerana anankiray, fokotany anankiray dia tsara raha ohatra ka reo le ataontsika hoe misy firaisamonim-pirenena, misy ny atoko politika satria ao anatiny misy ny ataontsika hoe solotena eo anivon'ny fokotany azo atsoina ihany koa ny solotenan'ny fiangonana, reo zany manao an'ilay validation. Amin'izay zany tsy misy tsony ilay ataontsika hoe fimenomenonana hoe rehefa eo misy solotenan'ny mpanao politika satria ny mpanao politika nge dia anisan'ny manana le manabe ny olom-pirenena ihany ao anatin'iny ary mitaizan'ireo le ataontsika hoe reo lay izay ataoko hoe olona ao aminy mba hiditra ao anatin'le lista ao anatin'iny dia izy zany ny afaka manamarina hoe reto no zay ny afantarana ny tanjaka ilay ataontsika hoe atoko politika ihany koa ao anatin'iny, zay ihany koa ny afantarana ihany koa hoe manabe nanabe ve izy tafiditra daholo ve le olona anazy ao anatin'iny dia irahany rehetra manao an'le validation, le validation tenenina hoe io zany ikeny rehetra le lista. Le izy moa zany ohatrany hoe lalàna efa mivoaka ny cadre de concertation atao ohatrany hoe fakakevitra fotsiny ngamba ao anatin'iny fa zay tiana atao ihany ny atao anatin'iny. Mampitombo ny ahiatsy havanana ihany koa ny fifanarahana nataon'ny CENI tamin'ny sehatra tsy miankina amin'ny anisana ireo mpifidy eny amin'ny toeram-piasany fa tsy eny anivon'ny fokotany. Ahina arak'izany ny fanabotsinana ny isan'ny mpifidy sy ny alabato. Ny eo anivon'ny CENI dia mamaika dia ny hoe ampitombo atratrarana an'le isa ao anatin'iny fa raha ohatra ka mandeny dia tena mifanipaka ny lalàna mihitsy zany ao anatin'iny satria ny fanisana nge dia eo anivon'ny fokotany anankiray izy ny manao ny validation iny zany raha ohatra ka any amin'ny toerana. Raha ohatra ve fa nisoratra le olona anatin'ny fokotany misy anazy dia avy koa mbola voaray aty amin'ny toeram-piasana izy ao anatin'iny dia ahoana indray ny ahafahana mijery an'izay le hoe lasa miteraka indray izay le hoe voasoratra indro le olona ao anatin'iny any zany lasa mahavalalana mihitsy zany raha ohatra ny fomba fijery ao anatin'iny. Tsy mangarahara ny fomba fiasan'ny CENI io ho Atrany ny fanazavany. Betsaka no tsikaritra fa tsy mifanaraka amin'ny baiko avy any fotony zava-misy eny an-kianja ataon'ireo mpanisam-pifidy. Tsy fantatra mazava ny tena isan'ireo tablety miasa. Misy aza ny CLR ihany no manao ny fanisana fa tsy misy ireo mpanisam-pifidy na ny agent recenseur akory. Mbola tsy tara fampiresahana atao aloha fampiresahana ahoana ny ahafahana mamondrina an'ireo rehetrarehetra reo dia ahafahana mijery hoe inona ny paikady etrehana mahakasika ny fifidianana amin'ny
2024 io dia ohatrany ahoana inona ny atao mety misy fitihana ny lalàna ve mety misy ve ahoana ny fomban-drindrana ny antsara amin'izy. Raha fifidianana mangarara sy madio tokoa toy n'izy ireo apetraka dia tsy tokony isalasala ny faninatsarana io lalam-pifidianana io, azahoany rehetra andray anjara. Afaka manova rafim-piarahamonina tsy azo tsinontsiniavina amin'ny fanapahan-kevitra ara-politika, ny hevitra sy vaovao avoakan'ny mpampanendo lakolosy sy ny mpanatsikafona. Fanatsikafina hoe na ihany koa hoe lanceur d'alerte. Zary lasa fampitahorana nefa ny maneho hevitra amin'ny tambazotra sosialy, ilay teny hoe cybercriminalité, tsy ampy ny lalàna amin'ny fehizehatra io ny fikambanana Ilojera. Fanampanazavany amin'ny fanadihadiany Charmano Menjanahary sy Manorandre Malala Atrany. Tokony isy ny lalàna fanampiny manoloana ny fiazakazaka ny teknôlôjia sy ny haitao ary ny fahafana manao atolotra ireo fitaovam-pifandraisana sy ny serasera ireo, hoy ny avy ao anivony ONG Ilojera. Isan'ny voakasika izany ny mpisintona lakolosy sy ny mpanatsikafona na ireo antsoina hoe lanceur d'alerte izay mahatonga resabe teto amintsika tatoato. Fomba faneho-kevitra fanao any amin'ny firenena demokratika ary ekeny ny fisiny araka ny andininy fasivy ambin'ny folo ao amin'ny fanambarana maneran-tany momba ny zon'olombelona. Matetika ny lanceur d'alerte tsy mpanao gazety fa mpanao gazety no afaka manao ny recoupement sy manome pirofo rehetrarehetra zany, nefa zany tsy mahasakana ny hoe olo-pirenena tsirairay avy ny hevitra raha ohatra ve za mivoaka rapitso maraina ka misy fako miangona eo anoloana vavahadiko ka mandefa sary an'iny manao commentaire ny amin'ny tambazotra sosialy dia manelingelina ny fitantanany commune ve zay zavatra ataoko zay nefa zay tena zofototra zay zavatra any amin'ny hoe kelikely fa io tonga hatrany amina ataoko hoe raha lehibe kokoa zany. Eo amin'izay mipetraka hoe manana zo aneo hevitra ve ny lanceur d'alerte hisintona lakolosy dia io hoe raha manaraka ny lalàna izy dia afaka manao an'izay zo an'izay, fa indrindra raha ohatra ka hoe mahasahana tombontsom-bahoaka, mahasahana ny tombontsoan'ny be sy ny maro ny zavatra resahany dia ny eritreritra dia hoe tokony asiana lanja ihany reny zavatra voakan'ny mpisintona lakolosy reny farafaratsiny mba hoe manampy ny manam-pahefana hikaroka hoe inona tokoa ny zava-misy ao ambadika ity fanambarana ity, so dia mba tena mitombona tokoa, so dia tena manohitonana ny tombontsom-bahoaka sy ny tombontsoan'ny be sy ny maro ihany koa zany. Manana ny lanjany eo amin'ny fanapahan-kevitra ara-politika ary afaka manova rafim-piarahamonina misy iray izy ireo, indrindra amin'izao fotoana ny digitalisation, hoy hatrany ny fanazavana. Raha tsisy io lalàna io dia tsy hisy tsony olo-pirenena sahitoroka ny zavatra tsy metimety ao anatin'ny fiarahamonina. Inona moa dikan'izay fa dia anjaka ny tsy maty manota, anjaka ny asa ratsy sy ny sisa. Ny fanamarihana fotsiny hoe lalàna ihany koa fa ny tena marina ny fampiarana an'ilay lalàna hoe rahatrizay lany ve lalàna miatra araka ny tokony ho izy amin'ny fomba mitovy amin'ny olo-pirenena tsirairay avy, fa tsy hoe kory hoe rehefa misy foronana hafa dia enjehana ary amin'ny tambazotra sosialy, fa rehefa hafa dia tsy enjehana. Any zany no mipetraka ilay izy hoe fampiarana lalàna amin'ny fomba mitovy. Manana ny toerany eo amin'ny andavanandro ny teknôlôjia vaovao ny hita sy serasera, ka rary ny fitakiana lalàna mifanaraka amin'ny toe-javamisy mikasika ny zo anabaka na ny droit numérique, hoy hatrany ny Ilojera. Efa herinandro maromaro izay no nanomboa ny fanavaozana tanteraka ny lisam-pifidianana hatreto, mbola marisarisa ny mpona manatanteraka izay fanoratana anarana ao anaty lisam-pifidianana izay. Raha ho any etsy amin'ny komina Ambatolampy tsy mahafotsy manokana izao dia mbola vao ny 30 hatramin'ny 400 ny mpona no nahavita izany. Astandria Malala sy Tokra Marla. Tsy ampy fanentanana ireo mponina ao amin'ny komina Ambatolampy tsy mahafotsy ka tsy mazoto amin'ny fanasana mponina amin'ny alalan'ny fanavozana tanteraka ny lisam-pifidianana. Raha nitatitra azo ny ben'ny tanàna ao an-toerana avy amin'ny sefokontany dia tsy ampy ny fanentanana satria nolazan'ireo mponina fa tampoka loatra ny fanasana mpifidy. Resaka liste électorale zany amin'izao fotoana dia vao eo amin'ny 30 na 100 ny liste ny vita satria somary ohatran'ny tapoka ho an'ny voaka izy ary somary mbola marisarisa ny voaka ety Ambatolampy tsy mahafotsy amin'izao, fa efa miezaka ihany aloha ny mifokotany tsirairay avy amin'izao. Ny tsy farisian'ilay voaka aloha zany matetika ny tsy fahafantaran'ilay voaka fa efa mandresy lahatra ihany ny tompon'andraikitra ety Isanambaratonga. Tsy vao ity komuna ity irery sy ny fokotany mandrafitra azy no ahitana tranga tahaka izao.
Maro ihany koa ireo lesiko amin'ny tranga amin'izao fanasana mpifidy izao satria tsy mahatoky ny rafitra mpikirakira fifidianana izy ireo. Leo mbonanana araka ny fomba fiteny ka izay ny tokony irosoana amin'ny fifampiresahana araka ny takiany mpanohitra andravonana izao olana ara-piarahamonina rehetra izao. Nanatanteraka famela belaran-kevitra narahina ady hevitra ny sabotsy lasa teo tany Paris ny HVM France. Nangataka ny ilatsahany Andriamatoery Rajaonary mampianona ny mpandrindra nasionaly ny Antoko Rivo Rakotovao. Tsy mbola nazahoana valitena nefa izany saingina nipika kosa ny filoham-pirenena teo aloha fa feno ve ny fepetra irosoana amin'ny fifidianana ary ahafahana miroso amin'izany ve ny toetra rahan'ny-pirenena ankehitriny. Nilaza ihany koa izy fa azo atao tsara ny manova tanteraka ny rafitra hitantanana amin'ny fifidianana satria tsy tomomba naraka ny tokony noho izy izany, indrindra fa ny fikirakirana ny fifidianana izay miseho landy, ny fandikan-dalàna sy ny fandikana lalam-pandroana nataony mpitondra fanjakana. Ankoatr'izay, nanamafy ny filoha teo aloha Hery Rajaonary mampianina fa mikorontana tanteraka ny firenena eo amin'ny lafiny rehetra. Nanamafy moa ny antoko HVM fa andray andraikitra manoloana ny fahasahiranam-bahoaka sy ny mahakasika ny tsy fahatomambana ny fanomanana ny fifidianana. Ny dian'ny filoha Rajoelina tany Nosy sy ny resaka mahakasika ny fifidianana, ireo kosa no anisan'ny teboka ny songadina tao anatin'ny fandaharana miara-manonja tamin'ity androany ity. Mamentana amintsika ny fandaharana ary Zavandrema efa sy Tahiriny Aina. Sary roa mifangarika mampiseho ny fijalian'ny mponina sy ny oeraoera nataon'ny fitondrana Rajoelina no niseho tamin'ny farany herinandro iny. Sary mamoaka ny keremazo ny vahoaka any amin'ny faritry Kongo ny iray. Ny iray kosa sary mampiseho ny filoha Rajoelina sy ny ekipany manapoka champagne tany Nosy be. Fihetsika sy tranga izay tena nahontsa sy natezitra amin'ny maro tokoa satria toa adinon'ny filoha Rajoelina fa misy malagasy fadiranovana tanteraka ary miady amin'ny fahafatesany eto Madagasikara noho ny tsy fahampitsakafo. Nasika ny miara-manonja androany raha nitondra ny fanehoan-keviny mahakasika izany. Parc solaire ay megawatt nandeha andehana le filoham-pirenena Nosy Belleville. Nefa misy ministry ny énergie any. Lalana 3 cm dia ny récupérena maraina n'iny dia mba nahita 5-6 cm. Fa mba menatra le fitondram-panjakana. Samby kely roa. Izany no anaovana déplacement en présidence, izany no anaovana déplacement na gouvernement tefofiriny ao anatiny. Izany no andanina ny olona ho tomana ny olona manodidina ary efa nidina le député sy miara-miasa taminy nandritry ny andro maromaro tany Nosy Belleville. Triny tsy siasa. Misy kerena etsimo. Misy olona mihinana ranom-potaka any amin'izao tsika miteny zao, misy mihinana fakakazo. Misy malagasy efa tsy mangery tsony. Efa zavatra fa raha nefa iainan'le malagasy any amin'ny sehatra rehetrarehetra. Misy olona miady miaraka amin'ny fako ary fako mavesatra makarary amin'izao fotoana izao satria avy ny orana eto Antananarivo. Misy asa maro be zany tokony miandra le filohan'ny Repoblika ivakilo. Fisesehoana Nosy Belleville na maika. Dia maheritreretra izay ny teneniko hoe fiasko le dia le filoham-pirenena. Ankoatra izay, nilaza ny miara-manonja fa mety hahatonga ireo antoko politika andray fanapa-kevitra iraisana ny fizirizirian'ny fanjakana tsy hanao ny fikaonando nasionaly. Eo moa zany no andrasana mihitsy ny fanapa-kevitra raisin'ny mpisedra ara-politika rehetra raha ohatra ka mbola iziriziry. Tsy iroso amin'izany fifampiresahana sy fifampitoniana izany ihany ny fitondram-panjakana. Satria rehefa handray ny fanapa-kevitra ny antoko politika ohatra ny tsy handray anjara amina lafim-pifidianana rehetra mety eto Madagasikara, dia izy ao anidro ny fitondrana ihany no any miazakazaka eo, dia izay le tonga amin'le midona amin'ny rindrina satria tsy manaja ny zany antsoina hoe firenena ao anatina tany demokratika zany. Tsy manaja an'ilay lalam-pandroenana misy izay iorenan'ny Repoblika akory le fitondram-panjakana, ary tsy manaja ireo lalàna velona samihafa mame na mife an'izay lafim-pifidianana misy eto Madagasikara zany. Ary misy ihany koa ny fanaovana tsinotsinona andreo atoko politika hafa izay tsy miaradia amin'ny fitondrana. Hitantsika fa samy maneho an'izay fanamarihana izay avokoa ny antoko politika rehetra eto an-toerana amin'izao fotoana izao. Miakatra trano sy ny isan'ny namony any vokatry ny anoanana na ny tratry ny Keriany Kongo raha ny tatriny sy ny vahoaka ny Kongo androany. Akoatra ny anoanana mianjady ireo vahoaka any an-toerana dia mamely mafianko ny kolokolo miatra amin'ny vahoaka. Asinandria Malala sy Tokra Marolà.
7 be izao hatreto ireo olona matiny anoanana any amin'ny distrika ny Kongo ary efa tratry ny mosary avokoa ny akamaroan'ny mponina any an-toerana raha ny fijoroana vavolombelona nataony solombavambahoaka any an-toerana androany. Tsy mbola tafiarina ity distrika ity taoriana andalovan'ny levodoza Batsiray ary ireo ambikoka tokony ambolena no nataon'ny mponina sakafo ka tsy nanana ambolena intsony izy ireo. Mampiteny mona ihany koa ny ara-tsindalana satria tafiakatra hatrany amin'ny 570 ariary isaky ny kilao ny sarandalana mitondra ny entana makany Ikongo miala ao ifanadiana. Raha ny isan'ny maty nalefa taty amiko dia misa 270. Zay zany no ofisialy tamin'izay fotoana zay. Fa tsika niaraka nahita ary niaraka naheno tao anatin'ilay vidéo teo Tanakamba. Fa rehefa nizaraina le vary avy eny amin'ny BNGRC teo amin'ny commune rurale ny Tanakamba dia le olona lahatra teo iandrin'le vary tambototra teo ny anankitelo dia maty teo. Dia raha le 270 fotsiny zany miampy le anankitelo maty teo Tanakamba dia efa tafakatra 570. Lay voakasika le mosary aloha dia saika hoe ankapobeny na généralisé ozy ny vazaha. Tena hoe olona vitsivitsy ataoko hoe mpiasam-panjakana angamba ny tsy voakitika ary tsy tratran'izay fahasarotana amin'ny andavanandro indrindra fa amin'ny lafiny sakafo zay. Ankoatr'izay dia tena mijaly ary toy ny tany tsy misy fanjakana ny any Kongo noho ny fanjakany kolikoly eo amin'ireo rafim-panjakana. Mafy be zany le corruption. Dia zay mpangalatra rehetrarehetra aterina any amin'ny tompona andraikitra na fitsarana na mpitandro filaminana mandoha vola dia afaka. Rehefa mandoha vola ireo dia afaka dia lasa kamo le olona miraviravin-tanana amin'ny resaka fambolena. Dia izay zavatra rehetrarehetra zany mitambatra hoe ratsy ny lalana be kolokolo ny sampandraharaha dia zany lasa miteraka vesatra amin'le sain'le olona hoe zahay mamboly dia mangalatra fotsiny ny olona nefa zay tratra aterina ria dia mivoaka afaka herinandro dia mivoaka afaka ray volana dia mivoaka dia indray rehefa avy eo manao menasy dia lasa misy zavatra tambesatra zany amin'le fiarahamonina. Zahay manao proposition na dina foana mba isiny zay fandriam-pahalemana zay fa le dina zany tsy mety mipasy mihitsy au niveau ny tribunal. Dia nefa lay système nefa tena hoe corrompu. Zay mamokatra dia victime, zay mamokatra dia victime, zay mamokatra dia victime. Dia lasa tsy voaro. Firy taona zao no namikaranay vanille fa mandraky teny androany tsy mbola ny jouir, mbola tsy nigoka ny vidina vanille zany ary tsy mbola nanova farim-piainan'ny olona tany le vanille satria isaky miakatra ny vanille dia tonga ny jiolay mitambasy, isaky miakatra ny vanille dia misy tsy fandriam-pahalemana fa maninona fa ahoana zany rehetrarehetra zany. Tsy Ikongo irery no tratry ny mosary amin'izao fotoana izao fa saika ny faritra atsimo atsinanan'i Madagasikara dia tratry ny fahasaranana ara-tsakafo izay avokoa. Raha ny fantatra dia mbola ho mafy kokoa noho izao ny zavamisy any atsimo nosy iny satria nahitana fiakarana avokoa ny vidin-tsakafo tamin'ny volana Aogositra lasa teo. Ny fanjakana etsakilany izany rehetra izany dia variana manao fety be ary mandany vola be mioam-pampana anaovana fampelezan-kevitra mialohan'ny fotoana satria ny sezany no ambony fa tsy ny am-bahoaka. Ny pejiny toe-karena tsy misy izay tsy mitaraina vokatry ny fidangany vidim-piainana amin'izao fotoana izao ny olom-pirenena na ny mpividy na ny mpivarotra dia samy very fanambola velona manoloana ny zavamisy. Miala rarinombana sy Mathieu Prince. Tsy mitsaha miakatra ny vidin'ny entana ilaina amin'ny andavanandro toy ny vary, ny voamaina, ny siramamy ary ny menaka. Raha ny vary gasy manala londo fotsiny izao no resahana dia efa tafakatra 704 ariary no akan'ireo mpivarotra eny amin'ny tsena Soamanatombo azy eny Anosy-Be raha toa ka 904 ariary ny kilao teo aloha. Efa tafakatra 400 ariary mahery ihany koa ny kilao an'ny siramamy fotsy raha toa ka tsy latsaky ny 400 ariary ny kilao an'ny siramamy mavokely. Tsy vitan'izany fa nahitana fiakarany ihany koa ny biskuit eny amin'ireo mpambongady atao anatin'ny 3 volana izay. Miatraika avy hatrany any amin'ny fahefa-mividin'ny olona sy ny vola miditra amin'ireo mpivarotra izany fiakarana izany. Tsy ireo mpividy irery intsony no mitaraina vokatry ny zavamisy fa dia mitaraina hatramin'ireo mpivarotra ihany koa. Vary aloha amin'izao dia tena miakatra be. Ilay isan'andro makolika zao tamin'ireny 704 dia sary dia niakatra 20 sy 500 sy 2,000. Efa hoe 900 sy 2,000 latsaka kely zany amin'izao. Ohatrany tsy dia misy koa ty
vary stock tony na ny stock io na riz de luxe io na ny vary gasy eto toerana aloha dia tena lafo, tena hoe lafo. Ny antony aloha le fiainana mihitsy angamba. Voamaina kosa aloha zao fotoana tsy fisiny dia tsisy koa katsaka zao io 700 ty katsaka courant ty nakana anazy dia voatoto riva 700 dia mivarotra 900 nefa ny taloha io tsy mihoatra ny 700 ny kilao an'io. Tena tsisy tsena ao anatin'ny ray volana anao vao maka entana amin'izao. Le olona tsy dia misy mividy raiky tapitsony hoe anina fa dia 2 kapoaka 3 kapoaka. Biscuit miakatra misy arivo isako ny paquet zao ny miakatra na mahery kely. Raha vao miakatra le entana le vitana vao tonga zany dia tsy maintsy miakatra foana ny anana. Tena tsy miteny izy fa message fotsiny alevany hoe ny anana niakatra zao dia amidy an'izao. Ohatrany hoe mampiakatra efa karazany efatra aloha izy raha ray volana dia ray volana indray izy mampiakatra le hafa indray ampiakariny tsikelikely zany le izy. Misy fiantraikany hoe zatra maka teo zao ohatra ny 700 dia lasa 900 dia vola le olona ohatra ny 2 no entiny dia tsy maintsy na izy mampihena an'le entana lainy na tsy maka aloha izy fa miandry kely izy zay vao maka. Dia tena mihena mihitsy no vola miditra. Manoloana ny fidangan'ireo entana ireo dia voatery mampiana ny fandaninana ny isan-tokantrano, fehezina ny fekibo ary izay hinanana sisa no atao. Zay zao misy folo zay ny ao an-trano dia izay folo valanay amin'ny arivo zay vao mahandro sakafo any an-trano fa zay tsina tsena dia amin'ny arivo miasa daholo zany dia amin'ny arivo vao mahandro sakafo. Efa misy menaka ao an-trano, misy saribao ao an-trano, misy sira, misy ohatr'izay zany fa ohatra hoe vary sy laoka fotsiny dia 75 000 francs fa ny vary tsy nefa lasa lafo be fa 3,000 ny kilao fa 900 ny fisondrotany. Na ny vary amin'ny hotely any zao fa lafo be, ppn lafo be, menaka efa lasa lafo, menaka 507 le ratsy indrindra any amin'ny grossiste zany. Nenay zao isan'andro ny hitanay fa tena tonga dia tefa ila tsofo ary fa tena miafy varina 2,000 ny sakafo ety tsena amin'ny atoandro. Tena nahenako raha taloha zao ohatra hoe mihinana hena foana zao nga mihinana zantsony. Ohatra hoe anana rangera 2,000 vidinao tsy ampy olona 10 raha anana 2,000 mbola asianao menaka ny voatabia tongolo zay vao mba hoe mihinana matsirotsiro kely amin'ny anana ianao. Mihamafy hatrany ny fahatapahan-jiro eto Antananarivo sy ny manodidina na dia teo aza ny fametrahana ilay milina faefatra izay nampanantenana fa hitondra vahaolana. Anisan'ny miaina anaty fahatapahan-jiro lavareny izao ny mponina eny Andoharany Fotsy distrika Antsimondrano. Fa simbampitaovana sy fatiantoka lalina no iainan'ny tokantrano mivelona amin'ny alalan'ny herinaratra sy ny rano ny jirama vokatry ny zavamisy. Miala Ranombana sy Mathieu Prince hatrany. Efa lava sy matetika loatra ny fahatapahan-jiro sy ny fahatapahan-drano eny Andoharany Fotsy distrika eny Antsimondrano. Misy fotoana maharitra adiny 5 ny fahatapahan-jiro ao anatin'ny andro iray. Mitaraina manoloana ny zavamisy ireo mponina eny an-toerana, indrindra fa ireo izay mivelona amin'ny alalan'ny herinaratra toy ny mpivarotra trondro sy ny mpanao volo. Tsy lazaina intsony fa simbampitaovana isan-karazana any amin'ny isan-tokantrano izay ny vahoaka madinika trano no mijinja ny fitsiko ny orinasa Trirama. Mbola misy adiny 7 no maty ny jiro manomboka amin'ny 2,000 ka hatramin'ny 2,12 alina. Mba fantatry ny fitondram-panjakana ve ny impact an'izany hoe tapaka jiro tapaka rano zany. Raha ny ampitan'ny ranomasina ohatra zao efa nametra-pialana amin'ny Prime Ministre. Tapaka le jiro tsy azo sokafana amin'ny congélateur. Satria manjary simba le produit anatiny, manjary manapoizina olona ianao. Be dia be mifantiantoka. Manenjika ianao ny Jirama aloha mazava ho azy. Tompotrano tsy tia halala fa ny ofatrano tsy maintsy voalo isam-bolana. Na mandeha tsena na tsy mandeha tsena. Trondro amin'izao krizy. Afaka manao stock ianao. Matahotra ianao anao stock sao dia tapaka lava reny le jiro. Fa tsy voaloany jiro sy ny rano anatina fotoana fohy. Pingapingariry mpiasan'ny Jirama anapaka izahay. Fa maninona le vahoaka no ampijaliana ohatran'izany e? Le vahoaka amin'ny révolte ve no lasa insécurité tsy resahana antsony satria maninona tapaka ny jiro amin'ny alina. Matetika tapaka foana le jiro tena hoe tsy mikarama zany ny coiffure Andoharany Fotsy tena vototra daholo satria tsisy azo atao. Tena nisy fetraka be dia be zany ny olona vototra tena efa hoe tsy voaisa intsony raha ny olona taloha moa zany tena hoe be dia be fa amin'izao zany tena hoe no le fahatapahan-jiro dia kamo ny olona zany hoe facture miakatra foana tsy miova. Raha samy nanantena ny rehetra fahenany fahatapahan-jiro daorian'ny fametrahana ilay milina faefatra tany Andegaleka
Tsy izany ny zava-misy fa vao maika miaina anatin'ny fangirifiriana teraka ny délestage lavareny sy tsy fankahitana ny vahoaka malagasy. Mbola mitohy hatrany ihany koa ny fampanantenana pôkaty ataon'ny filoha amin'izay lafiny famatsiana herinaratra izay. Mibaribary tanteraka ny tsy fahaiza mitantana ho hatrany nambanany ity raim-pianakaviana ity. Inona kay ny zavatra nentin'ny fanamboarana tany andekalika izay nanimbana ny fiarin'ny olona tsirairay avy. Voadona daholo ny sehatra rehetrarehetra noho ny inona tsy fahaizana ve fanaovana kitoto ve ary azo adonona fa ny filoham-pirenena nge teny tamin'ny propaganda nilaza manao hoe enim-bolana na valo-volana dia ho foana ny délestage. Tsika zao efa taona sy tapany mbola tsy foana ny délestage. Mbola ny teninay ny filoham-pirenena farany teo hoe amin'ny 2027 vao tapitra ny délestage. Nefa jereo reny ny tompona andraikitry ny jirama fampikatanana mihitsy zareo hoe vita le asa. Nefa le asa vita nefa vao maky andray ary teraka problème mandray le izy manoatra lavitra noho le tsy nametrahana n'le fitaovana vaovao tany andekaleka indray ary ny zava-misy tsy voafiatsony ny firenena. Zay ny maro. Raha izay mahakasika ny fahatapahan-jiro sy rano izay tsy mampitaraina ny olom-pirenena dia mifantaro ary fa mampijaly ny mponina amin'ny commune Ambatolampy tsy mahafotsy ihany koa ny faharatsin-dalana vao miditra ny tanàna. Maro mihitsy no maratra vokatry ny fotaka mandrevo ary sahirana ny mpampiasa ny lalana. Tsy nitaza-potsiny izany anefa ny ben'ny tanàna lanto amin'ny anarana ny toky matao an-toerana. Astandria Malala sy Toky Ramarola. Mampijanony mponina indrindra rehefa andro fahavaratra ny lalana miditra ao Ambatolampy tsy mahafotsy distrika Anambohitra Atrimo. Mampijaly ny famezivezena ho an'ny fiara mpandeha tongotra rehefa avy ny orana. Lalana teo zany tamin'ny fahavaratra jaly mihitsy ny mponina eto Ambodifasina satria tena nitsasaka ny difotra ny kiraro efa voa fotsiny ny orana indray andro. Dia nampianatra na ny vahoaka zany mijaly ny moto mianjerazera daholo ny olona. Zay mponina eto amin'ny toerana dia mahita an'ilay avatsy le rano mandeha dia mikorisa makary dia niezahana araka ny mampety azy le izy. Ankatanay koa mba hitondrana mahefa zany izay mahita ny lalana iny satria Ambodifasina vavahady ny fidirana makao amin'ny commune dia mangatanay mba ho vita pavé koa zany ny lalana iny. Motaka be le lalana na amin'ny bisikileta na amin'ny moto mianjera teny daholo sahirana na ny olona mandalo na ny tomobile fa mba tena angatana marina ifavitany ty lalana ty satria tia sady akaika voalohany miditra eto an-tanàna zany tia commune dia zay mba angatana eto. Manona izany dia tsy nitaza-potsiny ny commune tarihany ben'ny tanàna landy tany anarany Antokotimo Mafaniasa nitondra izay anjara birikiny ka nanamboatra ity lakandrano ity mba tsy varina any anarabe intsony rika rehefa avy ny orana. Ezaka ny commune Madidio sy ny ben'ny tanàna nahavitana ny canal io satria tombontsoa ho an'ny vahoaka le izy. Teo aloha teo zany amin'ny mahavavadin'ny commune Ambodifasina dia tena mijaly ny vahoaka satria vao mahazo ny godorova aty tsara sotra dia vao hiditra ny tanàna tonga dia fotaka ny vatan'ny mponina Ambodifasina. Dia tsy maintsy nandray andraikitra ny commune tarihany ben'ny tanàna nanao an'iny canal iny. Ankoatr'izay ny tsy fandriam-pahalemana tahaka ny manerana any Madagasikara dia manjaka ao amin'ity commune tsy lavitra ny renivohitra ity. Mijaly ihany koa ny tantsaha noho ny tsefotsakorana tsy ampy ny rano nefa ny rano avao amin'iny ahafahanay mamboly vary aloha ety amin'ny Lemaklany era dia ny atsasany 500 amin'ny taona ity zany tsy voavoly. Dia ny antsoavo ataoko zany ho an'ny fitondram-panjakana hoe tokony mba ho ampiana zany ny fotodrafitrasa mba ahafahana miazona ny rano mba ahafahana mamokatra ny vahoaka ety aminay. Hatreto tsy mba mipaka mivantana amin'ny mponina mihitsy ny asa ataony ny mpitondra ho an'izao fitondrana izao aza dia tsy fantany mihitsy izany ny tantsaha izany. Faritra 5 eto Madagasikara no efa miroso amin'ny fanaovana ny varina rana sy ny hatsaraina na ny antsoina ihany koa RIETUV. Manana ny mampiavaka azy eo amin'ny lafiny ara-ekonomika, ara-pahasalamana ary ara-kalitao ity varina hatsaraina ity. Mialy Rarinombana sy Mathieu Prince. Fikambanam-behivavy amin'ny toerana 5 eto Madagasikara dia ny Kazomriotra, Bamangoky, Sofia, Ambatondrazaka, Morondava izay faritra anisan'ny mamoha bary-petsaka indrindra no hanatanterahana ny varina rana sy ny hatsaraina na ny RIETUV. Maro ny vokatsoa azo avy aminy ary natao indrindra hitsinjovana ireo olona diabetika ity varina hatsaraina mba ho tsara kalitao ity. Ankoatra ny fiarovana ny tontolo iainana, mahatratratra any amin'ny 20% ihany koa ny fitombony.
manana ny anjara birikiny eo amin'ny lafiny ara-ekônomika, ara-pahasalamana ary ara-kalitao ity varina rana sy no hatsaraina ity. Manodidina ny 5,000 eo no sara ny varotana ny kilao amin'izany araka ny voalaza. Io retive dia azo adika tsotsotra hoe vary narana no hatsaraina mba avoatahiry le otrikaina sy ny kalitaon'le vary tsy miraikidraikitra. Izay no anafaly efa karazam-bary io zany dia mety an'izay vary arahana zay natao an'ny diabetika izy io satria lefa n'izy efa narana iny zany dia misy trangan-javatra mitranga ao amin'ny voambary eo dia misy zavatra mahatonga ny le hoe amidon iny zany tsy ho lasa hiteraka siramamy hoe lasa hananany diabetika. Anankiray fanontany koa dia hoe le rehefa arahana iny zany dia misy an'ilay teny frantsay hoe micronutriments le kasinga kely zay tena kely ny fatra nefa tadiaviny vatana ohatran'ny hoe vitamine zinc na ohatran'izany dia iny zany amin'izy narahana iny dia lasa voatahiry ao anatin'le voambary iny ihany ka rehefa totoina azy ary tsy lasa very manaraka ny ihany izany hoe voatahiry ao anatiny. Dingana maro no atao amin'ny fanaovana ny varina rana sy no hatsaraina izay manana ny mampiavaka azy. Milina efa avolenta avokoa no ampiasaina amin'ny fanatanterahana izany. Afanaina aloha ny rano dia eo amin'ny 5-20 degré eo ny hafanan'ny rano dia arotsaka ao ilay akotry dia rehefa avy eo avela ao anatin'ilay rano iny ny vary akotry mandritra ny 12 ka hatramin'ny 20 ora. Dikan'izany zany rehefa manao ilay vary arahana no hatsaraina io dia 2 andro vao vita ilay izy fa tsy tonga dia 2 andro satria ny apitsony iny dia alaina tao indray ilay vary akotry dia andrahoina atao masak'evoka izany hoe tsy atao mikasika rano intsony dia mandritra ny 30 minitra 20 minitra eo zany no andrahoina anazy ao anatin'izay. Dia rehefa avy eo izay vao ahaha ilay akotry dia ahaha iny ilay akotry dia rehefa mahazo eo amin'ny 9 ka hatramin'ny 20 ny tahan'ny amandona dia atao maloka indray izy mandrapahazo ny 4 ny tahany 4 isan-jato ny tahany amandona dia izay izy vao azo totoina. Dia raha ohatra indray izy ho tehirizinao dia atao fa tsy tonga dia totoina ilay akotry dia afaka eo amin'ny 20 isan-jato ny tahany amandona dia io vary io tsina azo tehirizina ela. Ny fomba fitehirizana amin'ny manao fitehirizana vary zao anao akotry raha vao mihoatra ny herintaona mahery ny vary akotry dia efa tsy dia tsara fa izy nefa na roa taona ara dia azo tehirizina foana ilay akotry sady izy zany tsy tiany biby. Ny voafifasiny Afrika Rice moa no miara-miasa amin'ny fanaovana ity varina rana sy no hatsaraina ity. 700 taona sisa ny trondro vokatra any amin'ny faritra alaotra raha natratratra amin'ny 440 taona izany teo aloha. Ny sampandrara regionaly misana ny jono ao amin'ny faritra alaotra mangoro no namoaka io tarehimarika io. Ny enatra amin'ny 7 isanjato izany raha ny fanazavana. Ka ao amin'ny komina ambanivohitra ampary tsokatra no tena misy fienanty na ny fiompiana trondro na ny anaty farihy lehibe. Vokatry ny faharitany rano no antony voalohany mampitena ny vokatra hoy ny tompon'andraikitra. Fa eo ihany koa ny fampiasana fitaovana fanjonoana tsy mifanaraka amin'ny fenitra takiny. Eo ihany koa moa ny fiafenan'ny olona mangalatra manjono amin'ny fotoana anatodizan'ny trondro. Marina fa ny mbesisika sy ny barahoany tena malaza any amin'ny faritra alaotra mangoro akoatra ny fambolem-bary. Ny vavaon'ny tranga ampiarahamonina ny zazalahy kely tokony ho 9 taona no maty voaolana tao amin'ny hôtel Laguna Beach Mondava omaly araka ny fitantaran'ny fianakaviany. Teratany vahiny iray sy malagasy iray no hita tamin'ny horonan-tsary na caméra de surveillance farany ny resaka tamin'ilay zazalahy. Ny kasa andeha ilomano tao amin'ilay hôtely i Fleuris sy ny fianakaviany no tsy hita tampoka ilay zazalahy kely. Ora iray taoriana izay anefa nisy nahita ary tsy nisy anintsony. Ny fizahana nataony nahafantarana fa nisy nanolana ny Fleuris. Ny nahagaga anefa tsy niara-nitady ireo olona voarohirohy fa tompon'antoka tamin'izany ilay hôtely lehibe ary nisy ihany koa ny ampahana sary no efa voafafy. Miray tsikombakomba amin'ilay teratany vahiny ve izany ilay tompona hôtely. Miandry ny voahan'ny marina ny fianakaviana ary tsy manaiky mora ny foana ihany koa. Tompon'andraikitra ihany koa moa ny mpitandro ny filaminana amin'ny fanasaziana ilay navandoza izay marina fa efa anaovana ny fanadiadiana.
Firenena faharoa maneran-tany manondrana karazana vato grafita i Madagasikara aorian'i Chine. Tatry ny AT izany na ny Extractive Industry Transparency Initiative no nahafantarana izany. Chine, Inde, États-Unis ary Allemagne no mandray ireo grafita ireo avy eto amintsika. 20 tapitrisa taona no efa nahondra ny Madagasikara hatreto, ka ny 2.4 taona ho an'ny taona 2024 tamin'ireo 700 tapitrisa taona manerana izao tontolo izao. Marina fa anamboarana fiarakodia grafita ka any Chine sy États-Unis no misy orinasa mpamokatra ireo fiara misy izany. Ny eto Madagasikara tsy mazava ny lalan'ny volam-panjakana sy ny ampiasana azy raha tokony hitondra fampandrosoana ho an'ny isam-batan'olona ny fanondranana toy izany izay tena mampidibola tokoa. Eo amin'ny vavaon'ny maresaka iraisam-pirenena manomboka mihamafy any amin'ny faritra Afrika Avaratra sy Moyen-Orient ny vokatry ny fiovaovan'ny toetry ny andro araky ny vokam-pikarohana navoaka ny fikambanana Greenpeace Research Laboratories en Londres. Ravirazafy Mahenina sy Andra Kotomalala. Manaitra ny rehetra amin'ny fiovaovan'ny toetrandro ny valo ny fanadihadiana nataon'ny Greenpeace Research Laboratories ho an'ny Moyen-Orient sy Afrika Avaratra. Haingana be ny tany any Algérie, Égypte, Liban, Émirats Arabes Unis ary Tunisie. Taraviko ny fiavian'ny orana ary hafanambe no solony izany. Tafiakatra hatramin'ny 20 degré C ny maripana farany ambony ary mihoatra ny faritra sasasasany. Saika miankina amin'ny orana avokoa nefa ny 20 isanjato ny voly any amin'ireo toerana ireo. Mena noho izany ny famokarana ary mena hatramin'ny 20 isanjato izany ho an'ny vokatra sasany. Noho tsy fampiana rano sy hafanambe. Nilaza ny Greenpeace Research Laboratories fa hitombo avokoa ny fanafarana sakafo aoriana kely ho an'ireo firenena voalaza etsy ambony ireo. Tunisie izay efa manafatra hatramin'ny 20 isanjato ny varim-bazaha izay tena ampiasaina eny an-toerana ka mety tafiakatra hatramin'ny 70 isanjato izany. Tsivona fa sokatra ho Malta ny Egypta ny COP27 izay fionana firenena marobe mandinika mahakasika ny voka-dratsy ny fiovaovan'ny toetrandro sy ny vahaolana iraisana amin'izany. Iny vavaony maresaka iraisam-pirenena ihany koa ary manakatona ampejin'ny fampahalalam-baovao tamin'ity androany ity. Mialohan'ny teny isarahantsika, ireto ny fandaharana ao arahinao eto amin'ny fahitalavitry ny MBS rehefa avy eo. Taky ny mazatra, ny fandaharana ahoana marina, aorian'izay kosa no anarahantsika ny Global News sy ny fandaharana dinky. Amin'ity androany ity ny horonan-tsary arahantsika dia mitondra ny lohateny hoe Belle Fille. Ny tena kosa ametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rahampitso indray tompoko.